Havana malalo amin'ny tompo ampitongolo amintsika rehetra trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fifaliana ho ana Menakavy kely ry havako araka ny teo no miaraba anareo ihany koa. Miaraba pasteur Menakavy, miaraba antsika rehetra kanefany dia andeha ho arabaina manokana ny sampana vokovoko manga fa nahatratra ny tsingeritaona fa 5 reto moa zany le vokovoko manga. Dia isaorany ianareo tsika moa zanatany frantsay ihany joyeux anniversaire zany zay zany ny zava-dehibe dia mampahery ianareo fa tena manatantara tokoa izany sampana vokovoko manga zany. Isaorana ihany koa lay vao mierany ankonana sy fanabeazana moa izy teo nanasa ry havako nanao fanamariana ety Ampedomana ry havako. Ny fanamariana voalohany ataoko dia izao, tsy toriteny eto fa fampianarana nasaina nataoko. Efa nanomana ireto fokely reto 3 minitra reto raha vakiko daholo le takilaka anankiroa reo zany misy daholo recto verso fa tsy maintsy mba nazava tsotra ny mifampiresaka tsika. Za rehefa mitoriteny dia 5 ka hatramin'ny 20 minitra eo ka aza misy miteny amin'ity aza makaniny tsony fa lava toriteny fa tsy toriteny fa fampianarana ataoko somary lavalava kokoa zay fampianarana ataoko eto. Ny faharoa aza dia miditra amin'ny atsipiriany loatra amin'izay zavatra ho teneniko eto satria zava-mahadomelona ny resakitsika ka sao dia isy teny raha miteny aho hoe ratsy ny misotro toaka dia isy tsy handray fanasan'ny tompo rehefa avy eo fa hiteny hoe andetsika fa misy divay misy toaka le divay ataony eo ahoana ihany ary ty ataon'ny FJK amin'ity amin'ny alalan'ny sampana vokovoko manga. Tsy zany le izy, tsy ady hevitra aminareo misy andin-tsoratra masina manao hoe misy trokely ihany no ny vavonina tsy zay, tsy le quantité zany na le abetsahany no resahako eto fa andeha resaka zava-mahadomelona. Ary ny farany fanamariana ataoko ry havako dia izao, efa nihita hatrandray ity zava-mahadomelona ity tsy nisy giara, tsy narongony, tsy nitoaka fotsiny fa ao ny tambajotra sosialy rehetrarehetra reny efa lasa mahadomelona reny misy mihinan-kanina ry havako ao atokantrano eo amin'ny salon izy rehetrarehetra ny tele mandeha fa tsisy mijery fa ny telefonina n'izy rehetrarehetra nijerenao rao zany dia efa mahatonga le hoe mahadomelona izany rehetrarehetra zany. Nikizy amin'izao fotoan'izao na 3 taona tsy mahavoa azy ianao raha ohatra ka mijery écran fa izy ny tonga dia mahaino écran io arak'izany dia avela koa zany ka aza miditra amin'ny atsipiriany loatra isika. Fanamariana farany ry havako dia notazomiko tokoa ilay hoe ankonana kristianina miatrika ny tontolon'ny zava-mahadomelona. Fanamboariko kely le izy vokatr'izay fanamariana ataoko rehetra zay. Ny fanamariana ataoko zany dia izao, ny ankonana kristianina miatrika ny fianaky ny zava-mahadomelona sy ny fiakinan-doha aminy. Io manko ny tena raharaha ny atao hoe zava-mahadomelona dia rehefa tena miankin-doha aminy ianao dia mahadomelona izy zay, miankin-doha amin'ny loka ianao dia mahadomelona izy zay, miankin-doha amin'ny toka ianao dia mahadomelona izy zay, miankin-doha amin'izao ianao dia mahadomelona izy zay. Sao dia nareo tonga any an-trano any namaky dia vaveo tandremo mahadomelona iny nefa ny ao anatin'le sakafo zany misy an'izay. Hozaraiko efatra izy ry havako ary niezaka aho mba hamitina azy na dia izany aza fa manana amintsika hozaraiko efatra ny fampianarana ho ataoko aminareo. Fampizarana moa no tena ataoko fa tsy fampianatra loatra ry havako fa zavatra hafa zany fa isika mifampianatra mifampizara ny tena marina. Voalohany indrindra ry havako dia andao aloha fantaritsika andiny soratra masina vitsivitsy ny nafinaritra azy ao dia efa nisy nyresahany reo teo alohako teo na ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy na lay nanao fanentanana tetsy ambany tamin'ny alohan'ny fotoana dia efa mba azoko azy nareo ihany zany tiako tenenina eto. Fa ny voalohany dia izao, andeha mba ho fantaritsika hoe na dia tsy fantatsika amin'ny atsipiriany mihitsy azy dia andeha mba ho fantaritsika aloha hoe mba manahoana moa ny lazain'ny baiboly izany atao hoe zava-mahadomelona zany. Mba milaza an'izany ve ny baiboly izany zava-mahadomelona izany.
raha ny tena marina ry havako namadibadika ny baiboly io isan'andro ary ianao vao maraina riva na eny ambony taksi betsy ny hafa rehetrarehetra eny dia tsy misy mihitsy aho ny voambolana moa hoe zava-mahatombelona tsy misy an'izany mihitsy aho ny zava-mahatombelona fa ary tsy miresaka ny baiboly amin'ny zava-mahatombelona izay fantatsika ankehitriny satria tamin'ny andron'ny baiboly tamin'ny andro za fotoana izany mbola tsy nisy whisky mbola tsy nisy inona sy ny hafa rehetrarehetra fa tsy maintsy misy ihany ao milaza ny zava-mahatombelona ka ireto andinin-tsoratra masina vitsivitsy reto a no teneniko ao misy andinin-tsoratra masina efatra angambany izay raha tsy diso ary havako no resahako aminareo ary aza matahotra ianareo fa efa nisorata akato ilay izy dia vakiako fotsiny ilay andinin-tsoratra masina voalohany indrindra ry havako dia andehana ho lazaintsika ny resahan'ny Paoly Paoly sy Petera avokoa ny resahako tsy niresaka ny Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara zany fa andeha ho resahantsika ny voalazan'ny Paoly apôstôly ry havako ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo Korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo vakina amin'izao amin'ny anaran'i Jesoa ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo dikan'izany a dia hoy Paoly apôstôly ry havako manao hoe ho an'ny fiangonana tany Korinto ny kristianina tany Remo fa Kristy a dia tsy ilay hoe hitanareo hoe aizy Kristy atsy ve izy manatrika antsika eto izy fa ao anatin'ny tenanareo izy ka mila mitandrina ny tenantsika ka noho izany ry havako raha apetrakitsika tonga dia mezaka mahitsy a raha apetrakitsika izany voalazan'ny Paoly apôstôly zany ka minia mbola voasariky ny mahatombelona amin'ny endriny rehetrarehetritsika dia manimba ny tenantsika zay ny lazain'ny Paoly rehefa tena ahitsy le izy zany masina ny vatanao ary ao anatiny ao ny fanahy masina aza lotona hoy Paoly apôstôly ary aza ampidirinao zay zavatra manimba ny saina sy manimba ny fahasalamana manimba ny aim-panahinao raha teo arak'izany noho izany ry havako inona ny lesona voalohany azontsika amin'izany araka ny soratra masina ny ankonana mikasika sy miaina ary miankin-doha amin'ny zava-mahatombelona dia manimba ny tenany raha izay faharoa ny ankonana mikasika sy miaina ary miankina amin'ny zava-mahatombelona dia manalavitra an'Andriamanitra io tsisy rehefa mamilava ao tokantranao rehefa inona misy zavatra olana ao tokantranao dia tadidio tsara fa mahatombelona ny langa rehefa langa foana ny ainanao tokantranao dia manalavitra an'Andriamanitra ianao zay lavitra an'Andriamanitra ianao zay na ilaza tahaka n'inona ary ny mpisotro toka ry havako ny tena mahafinaritra azy dia zao mahafinaritra ho iaho satria inona no hitenenako an'izany ny mpisotro toka io rehefa tao aminao hivavaka dia ny zavatra lazainy tsy misy mpisotro toka mihitsy milaza hoe za tsy mila mivavaka zany ah fa hoy ny mpisotro toka rehefa teneninao izy mba mivavah ianao ranga everanao fa tsy mivavaka zany no ataony zany daholo mijoro vavolombelona izy fa tena mivavaka zay a ka tokony ho fatatsika izany rehetrarehetra izany ary indrindra dia ity tokony ho haitsika rehefa voalazan'ny Paoly apôstôly io rehefa manikasika zava-mahatombelona ianao dia tadidio tsara fa miala ao aminao ny voninahitr'Andriamanitra ary tsy manome voninahitra an'Andriamanitra isika misy ry havako mamofona tonga ty am-piangonana rehefa mariazy reny ny tena misy an'izany ny fiangonan'ny sotro fitiavana ohatra hoe misy mariazy eto sotro fitiavana mialatsiny afa-tsy le mariazy natsona teo akory zany misy mariazy eto sotro fitiavana mbola tsy nahita ny sotro fitiavana izy fa ny farmasia mpivarotra n'le zavatra ny hitany voalohany eto sotro fitiavana misy arany sasany efa arabaina sisa le mariazy vao miditra atao am-piangonana satria nahoana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany tandre mirozanako isany any amin'ny atokopira fa za mba fa atokopira zay mivady ireo tamin'ny taloha fa ny atokopira rehefa anao concert dia misy ny sasany manao hoe alao no asiana kely feo mba havakivaky ny feo kely ty zavatra ty dia mba mananinanina kely zava-mahatombelona zany aza manao an'izany fa
tsy mety zany rehetrarehetra zany. Dia mbola ampimy Paoly apôstôly indray ao amin'ny Galatiana 5:20. Le tiako teneninao zany tany saina eo amin'ny Galatiana 5:20 ao fa ny tiako teneninao ry havako dia le hoe fanaovana ody ratsy. Io raha ny tokony ho izy dia amin'ny teny grika le izy io dia mba tononoko fotsiny zany mba mamparary andoha fotsiny zany le teny grika dia hoe pharmakeia, drogue ny dikany, pharmakeia teny grika zany. Zany hoe ny dikany ny fanaovana ody ratsy izay eo anatin'ny tenanao fampiasana zava-mahadomelona dia pozina. Aza miresaka liana aloha mivavaka an'ireny le zava-miseho eto amin'ny firenentsika teto Antananarivo tsika tamin'ny ana iny zany tsy resahantsika iny. Fa izay mikasika zava-mahadomelona dia mikasika pozina. Ny ankonana mikasika zava-mahadomelona dia ankonana manapozina ny tenany. Ny olona mampisotro toaka na mampifoka sigara dia manapozina ny tenany. Dia tandremo ity zavatra anankiray ity ray aman-dreny. Fa teo manko ny tanora ny tenenina ao anatin'ilay izy. Tandremo ity ankonana miatrika ny fianaky ny zava-mahadomelona dia izao aza irahana vitsigara ny zanakao. Manapozina azy zany. Iny enena tsy hoaniny ary dia efa fofohany kely eny iny. Dinao le za moa tsy dia mahay sigara loatra inona godoloka. Tamin'ny andronay moa zany mantolagny tena dia vidinao dia fofohany eo dia lasa zatra izy mifarany. Dia rehefa aveo misotro rano. Aza irahana mividy toaka ny zanakao. Rehefa tsy mahavidy ianao dia efa mba sitrapon'Andriamanitra tsy mividy. Fa tsy ny zanakao no andehanao ny andana lay izy mba vidiango kely ao mba ampidigno kely ao mba manana kely rehefa misy fanasana sy tinina rehefa fantatrao fa tsy tokony homena toaka ny zanakao aza manapozina azy. Aza manapozina azy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa fantatrao izany rehefa fantatrao fa mbola tsy tokony hikasika telefonina izy zava-mahadomelona eo amin'ny fiainany farany aza mbola mena telefonina izy aloha. Fa ho lasa manahirana azy zany. Fa pharmakeia, pozina, fanaovana ody ratsy. Azy zany. Dia ankonana miatrika an'izany tsika, aza mitondrana eo amin'ny fakapanahy ny vavaka ataontsika, anao vavaka nampianarin'ny tompontsika rehefa aveo, ny dikan'izany dia tsy mety ny tahaka an'izany. Fa ny ankonana dia zava-dehibe zany. Dia mety hisy teny amiko ry havako. Ahoana moa zany zao eritreritra ity paster ity? Raha ohatra ka mivarotra toaka zahay. Raha ohatra ka manao restaurant izahay ka misy toaka ao anatiny ao. Ny valy teny omeko anareo dia izao, mivavaha. Aza ty amiko manontany fandana makany amin'ny tompo. Mivavaha amin'ny tompo fa tsy anjarako no miteny an'izay ry havako. Dia hoy indray Petera. Petera voalohany 5:5. Petera voalohany 5:5. Mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Fampirisihany zany ry havako. Lay devoly fahavalo dia tovidika amin'ny hoe zava-mahadomelona ihany koa eo. Ny devoly fahavalo. Ny dikan'izany dia izao, mahonona tena, miambena, fa ny zava-mahadomelona isan-karazany mandehandeha tahaka ny liona merina mitady izay arapany. Fampirisihana indray neto fa tsy fampitandremana. Hoe tena mila mitandrina isika, mila mahono tena, mila miambina ary mila fahamarinana ara-panahy. Aka ohatra anankiray misy olona raisina mpandray fanasan'ny tompo izy dia misy sakafo moko. Inona moa ny olana amin'izany? Fa dia toaka vary raraka ny ao. Manoatra n'olon'le ranonjira mahatapaka lavy ity. Mialatsiny aloha. Fa iainantsika moa zany fa tsy miresaka inona akory raha miteny an'izany. Za zao mba fanindriko ry havako raha mba tianareo. Efa tsy maintsy iainana moa zany ty fatapahan-drano ity. Tsy maintsy iainana moa izany fa iainana rehetrarehetra. To dia mba tokony ho rarana ny fampiasana ny rano afa-tsy sasana sy andrahokanina ihany. Dia amin'izay tsy mamokatra ny rano. Fa misy endriny hafa indray moa zany le mahadomelona rehefa tsy misy rano ao zany. Fa mba vazovazo fotsiny iny mba eritreritro mandeha fotsiny zao. Rehefa miteny zany Petera eto ry havako dia izao.
mila miambina dia mila mitandrina ny ankonana tsirairay fa rehefa tafiditra ao ny zava-mahadomelona dia ireto zavatra anankitelo reto ny potehiny. Voalohany indrindra ny ara-nofo. Ny ara-nofo hoy izy mahonona tena. Misy tsy mitsotro eo le anankiray samy teny ny ary zalahy bonbon anglais mba omeo anahy. Dia hoy izy ry zalahy mandany tsako fotsiny lahy fa tsisy an'izany fa raha bonbon anglais ny lahy dia biscuit nomena ny lahy. Mandany tsako fotsiny lahy. Le anankiray io mba mahony tena. Dia izy indray manarabiraby azy. Ry havana malalo amin'ny tompo ny ara-nofo aloha dia tadio tsara, mila mahony teny. Ny ara-tsaina miambina mandrakariva ho Petera. Tandremo fatramin'ny saina io. Misy olona ane dia tena zay e. Zay le hoe fiankinan-doha addiction. Addict tamina resaka toaka mihitsy. Dia ao anatin'izany ary ny ara-panahy mila malina. Zany hoe ny ankonana izay miankina amin'ny zava-mahadomelona dia potika ny ara-nofo, potika ny ara-tsaina, potika ny ara-panahy. Eto agny mba te hiteny na lana ny vavy zao moa tsy misotro toaka fa tsy misy hoe ny vavy na ny lahy tsony samy mba misotro toaka, mifoka sigara sy ny hafa rehetrarehetra eo. Ry havana malalo amin'ny tompo tokony fantatsika tsara zany. Ianao zany a rehefa miditra ao an-trano ianao akoatra ny ara-tsaina nakaiza ndray ary le iny Andriamanitra mba tokony hiverina ato an-trano mba tantany hiverina ato. Ny olona ane rehefa mamilava ianao mama ianao miditra ny trano ao dia mivady aman-janaka ao mba mivavaka ihany. Ndry le ray aman-dreninao raha zanaka moa zany le efa misotro toka sady hoe mivavaka hoe Jesosy misaotra anao an'iny zanako iny. Izy nga mivavaka izany. Raha nolazaina ary izy ny adalana ataony tsy mahafantatra an'izany izy. Dia ny tiako tenenao anatin'ilay izy izao tandremo tsara fa manam-pozina ny fianakavianao ianao. Manimba ny fiainam-pianakaviana ianao. Ianao mamy miditra ao an-trano le fofonao iny mieritra tahakin'iny ianao. Le fofona tokanao iny a lasa miaritra an'iny eo le vady aman-janaka. Le fofona sigaranao mifoka sigara ianao lasa mifoka sigara le zazakely mba tratrany koakoaka ao atokantrano. Mba mila fatarina zany. Mba mila jerena, mba mila tandremana zany. Tandremo tsara hoy Petera fa izao rehefa miatrika ny zava-mahadomelona dia tsy maintsy eritreretina ny ara-nofo, ny ara-tsaina, ny ara-panahy. Ny amarana koa azy amin'ity tapany voalohany ity dia izao ry havako. Ferina kely amin'ny Paoly apôstôly a. Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:30. Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:30. Aza mety fitahany ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Io koa Paoly apôstôly dia mbola mampitandrina e. Tandremo fa rehefa amin'ny fikambanana amin'ny ratsy dia manimba ny fitondran-tena tsara. Misy ankonana, misy tanora, misy na izy na izy. Inona mipro e? Isak'izay mandeha, inona mipro rariva? Inona mipro? Tonga ny zoma, inona mipro amin'ny zoma? Inona isan'andro zany misolatanao anatin'iny, inona mipro? Efa pro mihitsy. N'ity zavatra ity, miankin-doha zany ry havako. Tokony ho haisika tsara. Miankin-doha zany. Ary ny soratra masina dia efa nalala an'izany hatramin'izay fa anjary lasa fitondran-tena ratsy ny fitondran-tenanao. Nampalay aloha nie za tsy mba te nisy polemika le zavatra ty. Nisy olona tsy nasaina hony tonga tao amin'le tantara manga. Efa marary izy vao fantatra hoe zany tariko e. Ary nisy nentina nafina raha ngamba tao sanatria vava fa dia mivavaka moa tsika ho an'le manao manjo, mivavaka tsika ho an'ny tsy salama, ho an'ny tsy salama sy ny marary, mivavaka tsika na ho an'ny marary ary ngamba zao miororo mihitsy na ho an'ny salama hoe tena sao dia mbola hihetsika indray ty tantara ty. Fa misy ane ho mitao hiavako dia nanafina mihitsy izy zany tsy fantatra hoe taiza izy fa dolo tao an-trano izy fa efa tonga ny alatsinainy zay vao narary izy. Dikany ny tandrema fa le fampitarintariana anjy dia ajanoko ao fa tsy resahako tsony ny akoatran'izay ny ao anatin'iny. Hiditra ny faharoa reo zany le lazain'ny baiboly ny tontolo manodidina ny zava-mahadomelona. Fa ity faharoa ty indray reheafako dia mba hifampizarako amintsika toro lalana ho an'ny ankonana kristianina
hoentiny miatrika ny fianaky ny zava-mahadomelona. Mba hahatonga tsy hiankina amin'ny zava-mahadomelona dia reto misy torolalana vitsivitsy. Voalohany na inona tenentsika, ny ankonana kristianina zany dia ankonana mila aim-panahy, ankonana mikolokolo ny fiainam-panahy. Zay ny voalohany. Andao mba kolokoloana ny fiainam-panahy ry havako. Tsy hoe rehefa mivavaka ty sotro fitiavana ihany vao kolokoloana ny fiainam-panahy, fa kolokolo ihany etokantrano. Mba asio fotoam-bavaka aho, mba asio famakiana baiboly aho, mba asio tenin'Andriamanitra any. Mahagaga ane tsika malagasy, tsika kristianina ry havako e. Ndraindray tsika kristianina omen'Andriamanitra fiara tsara tarehinao. Ino zany ianao fa nahazo fiara tsara tarehy? Te hisaotra an'Andriamanitra ianao, tsy misaotra an'Andriamanitra ianao. Ny sasany moa dia asiana soratra masina eo. Mahafinaritra ery. Fahasoavan'ny Tompo, ampanao ny fahasoavako. Zay zany le ao anatiny. Fa ny sasany nahazo izy fiara dia atao taxi brosy le fiara. Dia inona ny soratany eo? Tsy lova fa herim-po. Tsy manana fiampanana nefa kristianina izy amin'io tsy lova fa herim-po. Zany ry havako ny atao. Mba mila haim-panahy le fiainanao atokantrano ao. Mba ialana amin'ny zavatra hafa rehetrarehetra zany. Mba mila vavaka sy fandinihan-tena eo. Mba raiso ny mofinaina, raiso ny karatry ny mpiara-mamaky, raiso ny levona fafy tsara any anatin'ny telefoninantsika sy ny anina rehetrarehetra any, mba tsy hahatonga anao hiankidoha amin'ny zavatra manahirana. Zarao reny. Misy fizarana soratra masina, misy baiboly sy application maro samihafa any, mba azarao reny. Mba manaova an'izany. Fa aza manao ny fomba ny sasany hoe kristianina zao izy, miditra any amin'ny restaurant izy, tsy mivavaka alohan'ny sakafo. Fa maninona ny tsy mivavaka? Olona efa nandoavam-bola tiako mbola hivavaka ihany vola rehefa lany ato anatin'ny ty ato, ry havana malala, mody ataoko vazovazo ohatr'izany le izy. Fa ny zavatra tokony ataontsika voalohany, tena andao aloha isika ankonana kristianina rehetra mba anana fiainam-bavaka. Anana fiainam-bavaka sika. Ndao aloha sika atao. Raha misy miditra ny trano ka nanaonao foana mamina mahay mifotoka ny zanakao, aza tonga dia niaka langilangy na niantso polisy hoe adiriko violon. Tsy zay no atao, fa mivavaha aloha. Raha misy zavatra manahirana fantatrao fa manahirankira-tsainao, mivavaha aloha. Raha misy sanatry hitanao fa marary izy, zany nitokatokanao ihany, ataovy ihany. Sao dia mameky vola vidianana, anampiana azy. Ino tokoa izy miteny hoe meo ary, apio. Dia inona no ataonao? Osa? Tsy sahinao. Ny dikany, andao hivavaka. Andao andiny tena. Ary ny ankonana kristianina mikolokolo ny aim-panahy ankoatrany hoe mivavaka, dia izao. Andao mba hiaina ny tenin'Andriamanitra mihitsy sika, zany hoe miaina ny sitrapony. Io tena ilaina io. Andao mba hiaina ny tenin'Andriamanitra sika. Za ry havako dia miteny an'izany foana. Milohan'ny sekolelady, tsy haiko moa zany fa fandaminany daholo rehetrarehetra. Rehefa miditra sekolelady dia tokony mba misy fizarana tenin'Andriamanitra aloha imbonany rehetrarehetra. Zany maharatsy an'ilay hoe mpampianatra sekolelady tara lavy ity. Sekolelady miditra amin'ny fito, le mpampianatra sekolelady amin'ny valo latsaka dimy vao tonga. Ary rehefa tonga ao izy tsy misy vavaka ataony intsony, tsy misy inona fa tara izy mijaikojaiko miditra ao. Ny zavatra ataony voalohany, efa nanao rakitra ve nareo sekolelady? Le rakitra ny teneniny voalohany. Ry havana malala amin'ny Tompo, andeha hiainana ny soratra masina, ny sitrapon'Andriamanitra ny iainana. Aza asiana resaka any io ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa miaina ny sitrapon'Andriamanitra, aza vadika amin'ny sitraponao. Io le niteneniko tamin'ny voalohany. Ahoana le nitenenina tamin'ny voalohany? Misy olona te hisotro toaka izy dia izao no ataony. Ka ny soratra masina raha milaza hoe misy toy ihany kely ihany noho ny amin'ny vavoninao. Dia isaky ny te hisotro izy dia noho ny amin'ny vavoninao, nefa ny vavony béton armé tsy misy ninina mihitsy. Fa noho ny amin'ny vavoninao misotro kely, noho ny amin'ny vavoniko misotro kely, noho ny amin'ny vavoniko misotro kely an'ity. Tsy izay. Nefa rany kely eo, lehibe kely nefa rany. Lasa mihoatra ny fefy. Noho izany aza dikadika ho sitraponao ihany le izy. Fa izay fotsiny no tokony ataontsika, hiaino ny tenin'Andriamanitra.
zay ny voalohany zany a ankonana mba mikolokolo ny fiainam-panahintsika zay tsisy afa-tsy zay. Ny faharoa dia mba ankonana mifandray ankitso-po. Ny tena olana any amin'izao fotoan'izao ry havako dia ity e, ary zany angamba mety olana amintsika mianakava. Rehefa tsy manana fifandraisana mbazava sy matotra ny ankonana dia samy mba mitady izay vahaolana eritreretiny ihany, ary ny farany lasa mitoraka ary amin'ny zava-mahadomelona izy. Avaozy sy atsarao ny fifandraisana ao an-tokantrano mba ho ankonana mifandray ankitso-po isika. Zavatra roa ny tenenao anatin'izany. Voalohany, fifandraisana mazava tsy misy alokaloka. Avelao mba hifandray ny olona. Raha mety manana ny olana ny zanatsika, na manana olana ny vadinao, na manana olana ny mpiray tampo aminao sy izay miara-mipetraka aminao tokantranao, dia teneno izy ilazan'izany olana izany. Fa tsy vao hiteny izy dia manano dady neny inona ndray, inona ndray. Dia lasa izy mandeha any akafa. Valao izy mba ilaza ny zavatra izay ataony, ary tsy azo atao mihitsy rehefa miresaka, dia azo atao mihitsy ny manameloka ny olona izay miresaka aminao amin'ny ankonanao. Ninonino aza melohany izy na aza tsaraina, fa enoy izy dia atoroy azy izay tokony atao, miara-mivavaka miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ataonao na inona ao anatiny ao. Fa ny fitenenana ny ry havako naman'ny efa efa manozona ihany zany, ianao ty tena tsy ho avotra mihitsy ianao. Dia ny tompo zany aninona? Ny tompo zany anao inona rehefa teneninao le olona le vadinao zany, ianao ty tena tsy ho avotra mihitsy ianao. Efa misokatra ho anao ny varavaram-pasana. Atao efa misokatra ho anao ny varavaram-pasana fa ho hitanao tsara. Dia inona moa zany no azonao atao amin'izany? Ry havana malala, meteza mba hanana fifandraisana mazava. Fa ao anatin'io koa ny ankonana miatrika an'io, mba ny hoe ny ankonana mifandray ankitso-po zany hiatrika ny zava-mahadomelona, dia ankonana anjakan'ny fanabeazana sy ny fitsinjovana no avy. Aza lany andro mitanisa ny lasa, ary aza lany andro mitanisa olana, fa ny zava-dehibe dia jerevo no avy, ary jerevo izay lalana tokony isiny ny vahaolana. Biazo izy, biazo izy ao amin'izay fiainany ao. Misy sasany mahay misigara ianao zany, avy anao ty sigara firy zao ny laninao? Ny ankizy ve dia hiteny aminao hoe sigara koa, borika kely fotsiny ho fo ao. Borika kely dia efa misy fofony. Ohatran'izay ny olona mamoa dia tahaka an'ilay fiteny mialatsiny aminareo fa za tena lehibe tany faritry Fianaratsoa iny, ary tena izay mihitsy hoiny Betsileo. Sany Betsileo moramamo fa ny taoka romahery. Zany ane fialana bala fotsiny zany e, tsy te ilaza ny zavatra rehetra mazava eo amin'ny fiainana izy, dia ny taoka ihany nolany, dia efa fantatra fa ny taoka mahery nefa mbola hoaniny ihany le taoka. Zay dia hitanareo renana, za tsy mpisotro a, fa misy ele izy samima misavy ny tenany zalahy. Le manano ao samima misavy ny tenany, efa makisotro ny anazy izy fa tsy zara ho an'ny hafa. Ao samima misavy ny tenany, tohatra ny teteny hoe za tsy tompona ndraikitra, nefa miara mamono teny eo ihany ao anatin'le izy. Zany izy mba jerevy kely ane ty riava. Zany ny tena mahadomelona mihitsy e. Misy fahoriana dia hiainga le tomobile, le taxi, le tomobile mitondra le inony ty, mitondra le razana, dia ahoana le mpamily n'io tomobile io no miteny sy miteny hoe mba asio kely bota kely anankiray, dia fafafafazana eo le pneu. Ahoana ny fomba anekeko an'izany? Za efa nisy nandevina tany taloha be tany, tena tsy niakatra tao a pastera amin'io, mbola tsy nanana fiara, za tsy hiakatra ao anatin'io a, menareo toka le mpamiliko, raha mamano io dia very any zay menakavy. Manala inona hono angao any, manala inona, efa maty koa raha mitsangana eo indray inona natao amin'io ao, fa maty io raha dia aleveny fotsiny e. Zay ne le izy.
fa mahadomelona daholo zany fisainana tsy mety am'izany. Ny fahatelo dia izao ankohonana tsy misaraka amin'ny fiainam-piangonana. Raha tianao ny ankohonana hiatrika, efa ankohonana kristianina ihany koa mantsio, zao mantsy ny teneniko an'izany. Misy olona milaza kristianina fa tsy mba mifamatotra amin'ny fiangonana. Misy ohatra zao, enany Azambatsisy, ohatra fotsiny no laiko. Misy milaza fa zanaka sotro fitiavana, mpiangona kristianina sotro fitiavana. Fa na i pasteur Miarsoa raha tsy fantany akory izy any anarany. Mbola le pasteur tany Lobe tany ny teneniny. Ny tiako tenenina tsy mifamatotra amin'ny fiangonana. Raha tianao ny ankohonanao tsy ho voasariky ny zava-mahadomelona ary tsy ankidohan'ny zava-mahadomelona, tao mivavaka, ampidiro sampana, ary tena ampidiro any amin'ny sampana vokovoko manga mihitsy ary. Zany nampirisihanareo vokovoko manga no ny 5 taona. Misy olana kely ny sampana vokovoko manga dia mba teneniko zany fa mba ataoko fa mba endrika ihany mba andalovako eto priavako. Ianareo sampana vokovoko manga dia tsy nomena fanahy osa fa fanahy mahery. Noho izany ny vokovoko manga rehefa manentana dia manentana amin'ny mpitiavana riavako. Fa ianao tsy ataona ny olona hiala amin'ny zava-mahadomelona raha ohatra ka izay sampana vokovoko manga moa zany dia sampana mahery kely, sampana zandry ny jindrindry reto amin'ny fiangonana. Ianao ny zandry dozy hoe mbola tsy misotroko mihitsy ka izany. Dia izay moa zany le sampana mahantra kely ny Jesosy. Tsy misy manao zany. Ny olona mpisotro toka riavako dia ity. Ny olona mpifoka rongony ireny ny zavatra tena ao aminy dia mba izy mahery indrindra. Mamama izy dia Jesosy, izy mafy be, sisisisisi. Ka ianao sampana vokovanga, zay presidente. Raha ianao sampana vokovoko manga no miteny izay izay madinika ny tompo riavaka no mitsangana izao mba hampio zay ao anatin'ilay valopy iny. Asa moa zany zay nanao valopy daholo tsika menakavy eto. Mba hampio zay fa hoentina miasa iny ao anatin'ilay valopy iny. Dia hoy izy, ary reto ary madinika foana rehefa tsy misotro ka lao ihany misotro. Iverenako kely le any, iny eny riavako dia nahatonga polemika be le lazay le tanora kely hoe izy tsy mba narary fa nanatrika le fotoana e. Dia ahoana nataony? Zaho izy izy mamo. Dia tsy nahinana ntsony aho fa dozy be tanteraka tao aho dia tsy nahinana ntsony. Dia any anaty Facebook ihany dia misy miteny, inona le tsy ry zandry ny anaran'le tokany ho an'ny lahy iny fa tena ataoko reserve ato amin'ny trano ato. Fa tsy le tokany sonina nahatonga azy iny fa mba zay koa le fitondran'Andriamanitra e. Fa miady koa zao ny sainy amin'izao fotoana izao. Efa misy simba koa zany ao anatiny eo amin'ny anao satria le toka koa nga moa dia hoe nanavitra azy tamin'inona loatra fa zay le izy. Dia izy zao dia misy hiteny foana ka io no tena dadavatra amin'ny alina rehetrarehetra. Riavana malalo amin'ny tompo tokony ho haitsika tsara zany fa mandao any amin'ny fiangonana. Andao hiasa any anaty sampana. Andao hanompo an'Andriamanitra. Fa zany ny tena zava-dehibe. Ary mampahery antsika rehetrarehetra fa tao amin'ny hafa. Mba tena ho mpanompo marina any anaty fiangonana. Mazava loatra ny tenin'i Jesosy, ny tenin'ny soratra masina manao hoe Paoly apôstôly milaza zany hoe izay manao azy efa mijoro tsara tandremo fandrao ho lavo. Teny tika any efa mijoro anao dia andao miditra any anaty fiangonana sy ny asa-piangonana rehetrarehetra. Ny AFF teo efa nilazain'ny pasteur hoe ny AFF zany anie tena andeha hitafika masina zany fa tsy hoe hitsangatsangana fotsiny. Fa misy ary any amin'ny tafika masina any hoe any indray ho mananina kely reraka be alao mba asiana kely jeu de risque reraka be alao manana amin'izany. Fahaefatra dia hiditra amin'ny fahatelo ankonana miandrandra tohana ara-panahy. Ity dia zao ny tenenako azy, inona moa no tiako lazaina amin'izany? Zao ry ankonana kristianina. Rehefa tena hitanao fa tsy tafavoaka mihitsy ianao dia mba andana mitady tohana ara-panahy. Andana manatona amin'ny pasteur, andana manatona ray aman-dreny izay toteny mba afaka mananatra sy ny hafa rehetrarehetra. Afaka mivavaka ho anareo, afaka mivavaka ho an'le zaza. Misy eny tena zanaka ao tena mahaditra, mamilava foana tsy hitan'izay atao. Ianao zany efa miteny foana. Dia tsy maintsy izay moa ihany moa nefa rano. Jesosy io hoe apetrako aminao hoe
dia izay anaovanao azy hoe Jesosy manana ny fotoana izay ianao mba hiasana sy ny hafa rehetrarehetra. Jesosy vadiko foana io avelao hoe sy ny sisa zay resahanao rehetrarehetra, fa izao mba misy fotoana tsy maintsy mba mentoraka kely ianao any amin'ny ray aman-dreny-mpitana, any amin'ireny mpiandro ohatra, na any amin'izay mba fantatrao fa inoneny, izay mba fantatrao koa anefany fa tena afaka anampy anao ao anatin'izay tanterahanao zany. Mba misy zany zavatra zany, mba ataovy zany, fa aza dia hoe akifikirinao mahamenatra io, misy aneny enatra efa tsy maintsy mivoaka dia ampin'ny tompo ianao ho amin'izany. Hoy ny tompo, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana. Le vesatretana iny ianareo izay gejain'ny mahadomelona ny dikan'izany tafiditra ao anatin'izany fa tsy hoe le miasa be foana no hoe makany amin'ny tompo, fa le gejain'ny mahadomelona sy ny hafa reny dia tokony hoany ihany koa. Ary rehefa koatran'izay dia tokony ho fantatry ny ankonana tsara mihitsy hoe misy fotoana rehefa gejain'ny rasanatria ka misy gejain'ny mahadomelona ao amin'ny tokantranonao sy ny ankonanao dia efa akoatra ny fanatonana mpitandrana, fanatonana toby sy ny karazany rehetrarehetra dia tsy maintsy manatona dokotera ianao hitsaboana azy, satria ny ara-nofo no simba ao anatiny ao koa dia miteraka fikorotanana ara-tsaina ao anatin'izany. Mampalahelo anie zany ry avako hoe misy olona mitanina andro fotsiny tsy misotro toaka, ny fofinainy efa misy fofo toaka foana, mitanina andro fotsiny izy dia mamo. Mba alao sary an-tsaina anie zany. Vao maiky ianao mitady io anie misy aty am-piangonana io miala tsiny a pasteur fa mety efa misy an'izany angamany ianao ho anareo pasteur na stagiaire ihany, mety misy pasteur koa eto. Izary avaka dia efa fantatro mihitsy izay fiangonana anesako rehetrarehetra na nopoko an'Andriamanitra nandritra 5 taona, fantatro daholo ny fihetsiky ny olona rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny birao-piangonana ka hatrany amin'ny hafa rehetrarehetra. Ary ny ahafantarako azy rehefa njay ka any amin'ny mariazy reny na misy fety dia ry zalahy moa misotrosotro any ambadika any, misy olona tena tsy be teny mihitsy le miteny manahoana pasteur, fiadanan'ny tompo aminao pasteur. Normal izy io izay fa manomboka adiny ray mifety efa tonga amin'izay izy, manahoana pasteur, mety tsara mety efa nisy zavatra ao ony any misy raha donc ao afaka adiny roa efa raikitra ny zava-mahadomelona, efa tena tafiditra lalina, tsy miteny gasy tsony izy. Pasteur, ça va? Vous voulez quelque chose? Efa ao tsara zany, tafiditra tsara. Dia avy hatrany aza tsy miteny azy eo, fa rehefa tonga any amin'ny asako dia mba teneniko amin'izay izy. Fa ahoana sao dia kapisily fotsiny ary sotroanareo dia efa lasa ohatrenareo. Izay moa maray aman-dreny dia tsy maintsy atao zany zay. Reo zany ry havako. Fahatelo, reto ndray anefany misy andinin-tsoratra masina afaka hanampy antsika koa mba hiatrehana ny zava-mahadomelona. Ajanoko indray zany le faharoa iny. Resaka tamin'ny voalohany averiko ny mandeha tamin'ny voalohany ny resaka hoe reto ny tontolon'ny zava-mahadomelona ao amin'ny baiboly, dia ny faharoa nanome toro lalana fotsiny amin'izay mba fahafantarako ny zarako anareo hitanareo tsy dia nanonona soratra masina loatra, fa ao amin'ny soratra masina ihany koa dia tsy hoe manameloka antsika fotsiny milaza fotsiny hoe tsy ary izay mampiavaka ny Kristy Jesosy Kristy sy ny soratra masina ao ny sitrapony dia izao Jesosy Kristy rehefa miteny hoe tsy mety io dia atory ny lalana hafa ianao. Tsy nety zao le ana dia hoe andana amin'izao sisy zao aza manota izony. Dia tsika manko tsy ohatran'izany, fa le tsika rehefa hoe tsy mety io dia iny any rodritiny eo tsy mety io, fa zay fansoratra masina ihany koa dia manoro atsika mba hanampy atsika afaka izay mba hananatsika ireny rehetrareny. Reto le soratra masina. Korintiana voalohany 10:17. Korintiana voalohany 10:17. Tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona ary mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo lam-pianahana ohatra noho izay zakanareo, fa amin'ny fakapanahy dia isihy ny lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo zany.
zao no tiany olazaina ry havako. Foy dia foy ny tenenako azy. Voalohany indrindra dia teneny ny soratra masintsika hoe tandremo fa betsaka amin'ny fakapanahy ary isan'izany zava-mahadomelona. Zay. Fa ny faharoa dia izao. Aza mieritreritra fa ireny fakapanahy ireny no avahan'ny olonanao. Zay mihitsy ho teneniny io. Fa raha sendra latsaka amin'ireny ianao, mentroahany amin'i Jesosy. Fa nasiany lalana kely ihany. Manasiany lalana ahafahanareo koa mba azakanareo zany. Misy mako ny sasany rehetra ry havako. Ohatra ray lehibe tonga dia pratika ny jereko azy. Manana ny olona trosy izy na mikorotana ny tokantrano sy ny sisa dia aiza izy mandeha andeha hisotro toaka. Zany ny fakapanahy. Andeha hisotro toaka. Fa maninona ianao? Andeha hisotro toaka. Tantaraiko zavatra ianareo fa nisy zany. Na ipastera koa raha tratra ny fakapanahy tao anatin'ilay izy. Nisy mpiram-piangonana anankiray tena nisy ity fa tsy teneniko anareo taiza. Nisy mpiram-piangonana anankiray tratra ny fakapanahy goavana izy. Dia niditra tao amin'ny bara izy. Tsy tantara kely ity fa tena izy. Niditra tao amin'ny bara izy dia mamo izy. Fa avy mainty mikavina ny teo anoloany. Samy mako ilay fiteny taloha e. Negrita zany. Fa avy mainty mikavina ozy rehetra teo. Vao nisotro kely izy tsy mpisotroko. Vao nisotro kely izy dia mamo be. Dia avy le nandalo dia nahita. Dia nakao amin'ny pastera satria pastera ao ambadik'ilay bara no mipetraka. Pastera ao. Pastera! Tena voa. Ohatra ny tena tsy miteny, tsy maninona mihitsy. Mela! Za hisotro. Lasa pastera nandeha. Lasa nandeha ao ambadika. Lasa nakao amin'ny bara pastera. Inona ozy izy nareo mba vahaolana tong pastera na notany azy. Za pastera vera. Za pastera tena alao alao amin'ny Jesosy ny sisa sy ny. Dia hoy pastera. Afaka adiny ray, dozy be niaraka tamin'ny teo pastera. Lany le negrita. Tafiditra tanteraka. Tena nisy zany Lasa ndray pastera mibatay ny vady aman-jana ny lozy niaraka amin'ny biro-piangonana tsy nisotro tao zany. Lozy reto. Le anankiray moa zany efa olon-tsotra hoe laika dia mandeha. Nanontaniana amin'izay pastera rapiso. Mba vahaolana ny ataony tsy nieritreritra hoe andao ianao hoentina tsy am-piangonana, andao ianao hivavahana, andao apetro ao sisa mba azo nataony zany. Fa inona onona ataony pastera. Ka raha nohaniny teo iny dia tena vizana tanteraka izy. Dia mba nandray anjara niaraka taminy nohaniny pastera ny akamarony. Tsy blague zany fa tena nisy. Ary izaho zao no nandamina zany problème zany. Izay miteny aminareo zao. Ny dikany tandremo tsara fa mba mahalala. Rehefa fantatra rehefa fakapanahy dia aza hidirany. Zay. Fa ny efa tafiditra raha sanatria ny vava manahirana ny fiainany. Ao zay le izy zay. Jaona 7:7. Ito zao an Jesosy inona ny vahaolana nataon'i Jesosy. Jaona 7:7. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay rehetra manota dia andevony ny ota. Raha fantatrao hoy Jesosy zany fa ota dia aza hidirana. Rehefa fantatrao fa lainga dia aza mandainga fa tsisy lainga masina zany. Io koa moa nahagaga inona moa nahatonga le 1er avril ty. Poisson d'avril. Ny trondro ve mimpandainga? Samy mandiny tena. Zany tsy fantatrao ny tantarany any dia tsy hitantsika hoe ny trondro ve mimpandainga. Nahoana ny hoe rehefa 1er avril dia mahazo mandainga. Tsisy zany. Andainga inona eo. Fa fantatry ny tompony aneny Jesosy zany dia zao mampitandrina izy. Fa raha mbola fantatrao fa ota ka miny manota ianao dia lasa andevony ota ianao miankin-doha amin'ny zava-mahadomelona ianao satria ny fahotana dia zava-mahadomelona koa. Misy ny olona dia efa mpanota zany na tonga malagasy ny teny hoe mpanota matevi-koditra. Mpanota matevi-koditra izy. Sy moa zany nisy nahita ve ny ateviny hodiny fa mitovy ihany ny hoditry ny olona. Fa nilazana amin'izany dia efa tsy hita tsony sy anaovana azy. Mpanota matevi-koditra eny.
reny olona reny. Ireto atambatro ry havako Paoly apôstôly, Efesianina 5:5-20 sy ny Galatianina 5:5-22 sy ny 7:20. Le vokatry ny fanahy le Galatianina 5:22-23 ty, fa ny Efesianina 5:18. Zao leo aza mamindovay zay mitarika eo amin'ny fijangajangana fa aoka ho feno ny fanahy. Zany no mahatonga iverina kely fa misy fandraisany tompo ty. Izany ry havako ny mahatonga ny hoe aza de mba mieritreritra an'io rehefa mpandray fanasan'ny tompo ianao na mangidy ary le divay na mahery ary le divay de mba raiso le vera de rehefa misotro an'iny ianao de sotro iara-dalàna, fa tsy misy olona hoe mandray fanasan'ny tompo de misotro an'le divay na marikivy kely ary le tsy maninako zany moa fomba ny anareo mety misy réaction chimique de misy mpandray fanasan'ny tompo manan'izay mivongivona izy misotro an'le fandraisana fanasan'ny tompo. Olerety tsy mety zany. Ny dikany asa mamindovay. De misy miteny ndray le mamony tena ratsy zany fa le dôsidôdy tsy maninona rehefa mamy de mamy vao miova kely fotsiny sainanao de fa zay. Mba mahafinaritra ny olona ndray zany rehefa mba misotrosotro kely izy. Ka le tsy misotro mihitsy de efa misotro kely. Efa miodina sady ny lohako. Efa dôsidôzy sady tonga de malala onina izy zay ny dikany. De mba tokony ho tonga saina zany izy. Any sasany efa miodikodina, mbola tsy miodina tsara fa apio ihany. Ahodikodiny fiainanao anao ao anatin'izany. De zay zany tokony ho tandremintsika. Ny vahaolana moa ny soratra masina de tsotra ihany. Atoloro ny tenanareo tahaka an'le lazaiko teo ihany anie zany atoloro ny tenanareo. Romanina 12:1-2. Romanina 12:2 sy 2. Ko amin'izany de mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra de fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana anao ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady akasitrahana no marina. Raha fitininy zany de hoy ny soratra masina manao hoe raha tianao ny atrika ny zava-mahadomelona atoloro ny tenanao de arao ny sitrapon'Andriamanitra de izay. Tsisy mihitsy eo milaza manao hoe dia mahafinaritra ny Jesosy ery rehefa mamimamy ny zanany. Tsisy an'izany ny soratra masina. Tsisy an'izany aho. Fa rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao no mahafinaritra ny tompo. Rehefa manao ny marina ianao, rehefa manana fifaliana ianao dia zay. Ankonana sa manova ny toetra ratsy. Na indray koa ny tsy satsika fa te hipetraka eo. Ankonana sa manova ny toetra ratsy. Ankonana manalavitra amin'ny fitaoman-dratsy. Zay le nitenen'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy teo. Tena rehefa fantatrao fa ratsy de ratsy. Ray aman-dreny teneno ny zanakao ary fataro ny alehan'ny zanakao, fataro ny namany. Rehefa hitanao fa tsy azoazonao ny namany de teneno izy fa miova amin'ny fomba fiainany de teneno ny zanakao. Tsisy afa-tsy zay, teneno ny zanakao. Fa zay no manahirana. Tsy tenentsika. Efa lehibe ny anay ireny. Teknôlôjia ny andrianina nga hita. Efa ny teknôlôjia manova ny fiainana ho amin'ny ratsy. Masahima miteny fa ray aman-drenitsika. Zany tenenareo ry havako. Rehefa hoe hiainga ny trano de tokony ny ankonana zany samy atrika ny zava-mahadomelona de tokony ho fantatra hoe nakaiza le ray. Ary rehefa tokony ora tokony fidiny de miditra izy. Ianay ny zanakay na manao sipa ary de efa niteneninay manao sipa tsy mifampiantsoantso hoe dada tsy neny zany. Zany ny zava-mahadomelona. Fampiantsoantso dada tsy neny zany anie de efa te hiteraka sady ianao. Ary rehefa tonga aminay de miara mipetraka miresaka aminay eto fa tsy hoe miaraba de tonga de any amin'ny sambaranao any. Le manao sipa io zany zao. Miara miresaka aminay ao. Ary rehefa tonga ny ora fotoana de nalefa nay mivady hoe andala mody amin'izay ianao fa mitahy aminanao ny ray aman-dreny. Fa tsy maninona tandremo ray aman-dreny io. Alao izy mbola nijanona kely aty aminay ihany. Fa alao fa aterinay izy rehefa aveo amin'ny manaraka izy mbola nitazomindry zareo nijanona indray nefa izy tsy nijanona tao tsony. Zay zany tokony ho ahitantsika. Ny amaranako azy ry havako de izao. Ny amaranako azy de ity. Inona moa ireo FDB ny perikôpantsika anio? Zay moa le toriteny ny perikôpa androany.
dia andeha dia mba akasika an'ity loha-hevitra ity a dia andeha ho jerentsika izany efa nomaniko ato le izy faefatra farany zany ty akoatran'ireo resahako ireo andeha aloha raisitsika ny obolana toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 5 tsy vakiako tsony a fa efa mivakina teo zany saorana ny mpamaky azy voalohany a dia ireto ny tokony ataontsika zany rehefa miatrika ny zava-mahadomelona sy ny fianaka ny zava-mahadomelona mba tsy ankin-doha amin'izany a araka ny obolana toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 5 dia mazava tsara le mivolaza teo a fa hatrany amin'ny obolana io fa tsy ny korintianina fotsiny ihany manana io aza mba misakaiza amin'ny ratsy elaona mandratsy efa nyteneniko teo elaona mandratsy aza zarina ho fetarana ankizy na ny ao an-tranao misy olona dia rehefa ny aloha le zomariva tena mba miala kely aminareo ahy tana raha hoany rehefa mandeha any dia tana raha hoany io vadinareo misy mako dia manao an'izany dia tsy maintsy hoe miaraka amin'ny akama rehetrarehetra rehefa zomariva tana raha hoany andehano any inona no atao misy ray aman-dreny ny riavako tena hoe eritreretsika dia reko dia mahavatra misy ray aman-dreny tena mavita hoe mba misy fety anniversaire ny any zany ahy dia voasany zanakay izy mitondra tomobile dia mipetraka eo izy mipetraka ao velany eo izy tsy manelingelina ao fa mipetraka ao izy rehefa tonga tsisy maratsy an'izany rehefa tonga ny fotoana andao amin'izay ody mbola anao gâteau kely andao fa vidianana gâteau anao fa tsy maninona zany rehefa ohatra ka tsy tapahany io ny gâteau zay izao moa zany zao sanatry ny vava vazovazo zao tandray mihinana gâteau any amin'ny anniversaire ny olona so sanatrika izany ao ny ao amin'ny obolana ihany a dia zao ny ankonana mahay mifanaja misy an'izay ao ny ankonana mahay mifanaja no afaka mifanaraka amin'ny zava-mahadomelona tsy le ankonana amin'ny teny hoe nga volanao ny vidianako an'io tsy hoe nga ianao no misotro hoe za tsia ankonana mahay mifanaraka sy mahatoky amin'ny zavatra rehetra ary ankonana mahay manome fifaliana ho anay aman-dreniny ankonana mahay manome fifaliana ho any rehetra andao mba mena fifaliana ny any na indray dia mahadomelona andao mba asiana fifaliana zay ny obolana rehefa vitatsika zay mahay manome fifaliantsika mahay mifanaditsika manalavitra ny ratsy isika dia afaka miatrika ny zava-mahadomelona lioka toko 12 andiny 5 ka hatramin'ny 7 jesosy mampianatra amin'io dia izao ny ankonana afaka miatrika ny zava-mahadomelona dia ny ankonana miambina sy vonona mandrakariva malina tsy mahatoritory zay le miambina hoe na amin'ny ora fahafiry ozy na amin'ny ora fahafiry dia io izy hita miambina eo foana ankonana mba malina tsika ary miambina foana ny tena fiambenana tsara indrindra dia ny vavaka mba mivavaka tsy averiko tsony zany ankonana mba malina sy mailo amin'ny fisehon-javatra rehetra malina sy mailo amin'ny fisehon-javatra rehetra mba rehefa taratara ny zanako ao na taratara ny vadinao telefony eo foana na dia lazainy hoe contrôle aza telefony eo foana zay ray aman-dreny sy ny karazana ary ndre mpianakaviana moa no tena mahavita an'io andray mpianakaviana ny anao koa avela ho any lehilahy lehibe ve eny tsy hody eo e andray mpianakaviana moa aisanao nahazo bisy afaka 10 minitra aisanao tafiditra ao anaty bisy afaka 10 minitra aisan'ny toeranao akaiky sofera dia misy leo le zanany sy lianina fa izany ny tena ankonana miatrika any any mba misoroka ny zanany any aisanao hitanao le bisy hitanao le fialana efa fafatany fafandehanana isan'andro mba hafantarana io fa misy mako ny ankizy misy ny vady aisanao za mbola ty hanosopatrana nefa n'izy efa tsy amin'ny baretsy azanareo zany zany le izy mila fifanajana mailo amin'ny fiana amin'ny fisehon-javatra rehetra dia voalazako teo ary ny korintianina voalohany toko 10
andiny faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny toko faraiky amby folo andiny voalohany efa tsy dia anako tsony fa manamafy fotsiny azy zany satria mazava na ny tetsy ambany na ny tety ambony a dia izay mba aoka ny zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra ihany no ataontsika ry havako. Rahany misy kristianina teraka ny sakany dia manao fety izy fa isotroana toka. Teraka ny sakany dia manao fety izy. Ary misy tadidiny mihitsy ary ny anniversaire-ny alika ny chien de race. Dia fety io fa anniversaire-ny io anao dia manao fety tsika. Oryretsy. Ny catéchumène ho any efa hitako raisina mpandray fa dia fety mamy daholo rehetra. Zany anie mahatonga le hoe mba hitondrana mibavaka ny fetin'ny ray sy ny fetin'ny reny ry havako hoe. Zany anie mba hitondrana mibavaka ny reny aty am-piangonana e. Fa fetin'ny reny fetin'ny ray teraka aloha ny ankizy ao an-trano hoe teraka ny ankizy ao an-trano ny reny ary misahirana mamoaka an'le zaza sy ny hafa rehetrarehetra le ray no mamomeloha ohatran'izy indray no teraka voalohany. Tonga ny fetin'ny reny ny reny mba mitady fifaliana ny ray mampoana. Ary zany mahatonga ny hoe tonga ny fetin'ny ray moa dia efa misy mihitsy zany dia efa hoe autorisé mamo androany nefa fetin'ny ray fetin'ny fahamamona zany le izy. Ka aza ety ampamaranana ry havako dia zao aza dia ankalana raha ohatra ka misy zavatra tsy azo azonareo zay niteneniko teo fa hoy ny soratra masina hoe mamelany eloko fa fantatro zay nilazaiko zay le izy kosa aloha zay filaza président eftsika mba fantatro zay nilazaiko dia mamelany eloko e. Dia amanaraka paster aza miteny tsotra misy miteny aminao hoe aza manasa n'iny tsony fa tsy mamela iny zay mivezivelesiny ao dia mamela ny elokareo raha soa ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ry havako. Amen.